Mirabantsika andray tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana Ambarao ity eto amin'ny Onjapeo ny Alliance 92. Amin'ity anio ity ary ny vahiny hoentina amintsika ny filohan'ny Fédération Malagasy ny tenisy teo aloha Andriamatoa Ramiandrasoa Serge, zany hoe iresaka ny tontolon'ny fanatanjahan-tentsika amin'ny ankapobeny. Mirabanao ny fandarana Ramiandrasoa Serge ary makasitraka makatelona amin'izao fanekenao ivahiny eto amin'ny fandarana Ambarao zao. Miraba anareo tsaratsara dia miraba ny tiany Radio Alliance rehetrarehetra. Anboatsika ny resadesaka ary Andriamatoa filoha famaritana fohifohy anatina minitra vitsy ny dingana sy ny lalana ny lalovanao teo amin'izay tontolon'ny fanatanjahantena zay mba ahafantaran'ny mpiaino atsika. Ya, ny tenismo sy ny mouvement olympique no ny tena nahafantaran'olona dia 1990 nanomboka ny président ny comité national de coordination ny tennis dia lasa navadiko fédération malgache de tennis tamin'ny 91 dia nanao mandat efatra hatramin'ny 2004 dia ny comité olympique koa toraizay 4 mandats koa 1991 à 2004 dia tao amin'ny conseil d'administration ny tafita na fonds national de sport dia nanana andraikitra iraisam-pirenena koa tamin'ny confédération africaine ny tennis dia zay dia ankapobeny zany ny tennis ny comité olympique no ny tena nahita. Dia zao moa zany misotro ronono dia any mozika ny tena misy fanatanjahantena kolotsaina mozika ao anatin'ny tolo zany. Hono Andriamatoa filoha ohatrohatrany ahoana ny fihetsika na ny toe-tsaina na fomba fiady na paikady raha tia omby amina fifaninanana ianao raha teo efa tompona andraikitra ambony ary mino fa efa lalao zany taranja tenisy zany to tamin'ny fotoanandrony mba ho ampitaitsika amin'ny tanora indrindrindrindra. Efa manomana zany ianao amin'ny fanatanjahantena dia mazava ho azy fa ny fanomanana fizika fa azadina fanomanana moral ara-moral ary rehefa totona ny mpitondra na any amin'ny fanjakana na amin'ny organisme de tutelle anao no manome any moyen anao manome an'le politika hoe anaovanao tsara an'io fanomanana fizika sy moral io dia zay tena zava-dehibe. Fa ny manahirana dia moyen hitanao io ihany ministère ny jeunesse et sport zany angamba ny budget zany tsy prioritaire misy zava ho azy. Dia resaka moral ny rehefa ohatra hoe andehanao fifaninanana iraisam-pirenena misy olana goavana foana andeha tsy andeha ampy ve ny vola ampy ve ny fitaovana sy ny sisa dia mazava ho azy fa ny atleta tsy milamina saina. Dia raha vao tsy milamina saina ianao dia aza manantena ianao rehefa hiakatra ambony-tsehatra hoe anana performance goavana be. Efa natsidika eo teo Andriamatoa filoha zay hoe olana amin'ny moyen mety hoe noety manana ny lafin'ny fitaovana anara-boly zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa raha fihezina amin'ny ankapobeny inona ny tena hitanao hoe olana amin'ny fanatanjahantena eto amintsika. Ny olana dia efa nitena iny zay tamin'ny 2004 ny atao hoe code d'éthique. Zay code d'éthique zay orinan'ny tamin'ny jeux olympique ny Athènes 2004 nanomboka zay. Satria maninona? Satria alon'ny Jeux olympiques d'hiver ny Salt Lake City tamin'ny 2002 dia nisy fifidianana any ville candidate dia nisy zavatra maloto nanaovany tondra ambony ao amin'ny CIO comité international olympique dia tratra dia nangala-bato zany dia ny CIO comité international olympique zany naka fanapa-kevitra radiation à vie tsy mahazo mitondra fanatanjahantena intsony mandrapahafaty dia fantaninao averiko aminao misy an'izany ve eto amintsika raha voatratra manao zavatra maloto misy zavatra tsy mety
tsy maty manota zay sentiment d'insécurité, sentiment d'impunité tsy maty manota zay a mahatonga an'le zavatra eto amitsika hoe afatra raisina amin'ny ankabeny zay a sehatra rehetrarehetra zay a tsy fanatanjahantena zay ary enao a rehefa misy an'izay sentiment d'impunité zay le tsy maty manota de aza manantena enao anabe tanora anabe kristianina anabe n'olona rehetrarehetra zany anabe tsara an'le olona satria enao ihany ary tsy fitaratra apahany ihany zay fa Andriamato Ramiandrasoa Serge efa nitatana ny fédération ny tennis ianao anisan'ny tsy olana ihany koa ve ny resaka fotodrafitrasa ny tanketsa ny toetsaina ny fanajana ny fitsipika sy fifampifehezana ny tsy fisiny maty anina ny resaka kolikoly ao anatin'izay tontolo ny fanatanjahantena zay ny azo tenenina fotsiny hoe a le volonté politique avy any amin'ny fanjakana tsy ampy satria exemple ny tennis fotsiny a ny centre fédéral Maurice il Maurice eto akaikitsika eto a firy ny ponina eo aminy firy ny ponina eto amitsika Maurice manana centre fédéral tennis iteny an'izay fotsiny nisy any tennis zany a ny président tao aloko efa niady an'io centre fédéral io za niady nizay manandimbià rehetrarehetra amin'izao fotoan'izao mbola miady an'io centre fédéral ny tennis io azadina fa ny fédération internationale nge manome subvention goavana be manampy antsika an'io fa le volonté politique misy eto amitsika zany a mitiampy zay fosiny angamba de mamaly am'le fantaninao ka aza manantena enao hoe enao zany a tamin'ny andro zany rehefa anao fifanana pirenena iraisa pirenena de votera mandondona mangataka any amin'ny club privé hoe afaka atao eto ve ny le fifanana international de mazava fa le club privé a manana ny contrainte izy manana obligation a tsy voatera hoe anao sacrifice any iraisa-pirenena ho an'le membre rehetrarehetra le mando cotisation ao aminy ka hitanao am'izay a le masarobidy an'le mitatana eto amitsika satria raha vao io volonté politique io zany tsy misy de aza manantena hoe isy fiovana zay volonté politique de zay a tonga de efa teneny koa ohatra hoe le fitaratra le exemplarité zay fotsiny ary io zany a mahatonga ny eto amitsika zany a tsy manao ny code d'éthique io satria io code d'éthique io a maneny gela tsisy ohatry zany a any mpitondro io satria inona moa ny code d'éthique tamin'ny comité international olympique tam'izay ny bonne conduite mitondra tena sy ny conflit d'intérêt tonga de azontsika andramo resaka conflit d'intérêt zany enao zany a sady juge parti tsy azo ekena zany rehefa tatana enao a de juge parti c'est-à-dire enao zany a manana intérêt amin'ny fanapa-kevitra ao zay le conflit d'intérêt apetraka aminao fotsiny fantanina amin'ny sehatra rehetrarehetra eto amitsika io conflit d'intérêt io ve misy miady amin'io non ohatrany classique ohatrany normal hoe rehefa mitondra ianao afaka maka fanapa-kevitra miarranger any tombotsoanao olo Andriamato filoha ianao ny teny teo hoe tsy ampy ny finiavana politika volonté politika ny fanjakana anisan'ny tompona ndraiky tao anatin'izany rehetrarehetra zany nareo efa nitantana mpanao fanatanjahantena ihany koa hoe tsy mahatsiaro tena hoe ho tompona ndraiky tao anatin'izany rehetrarehetra zany mitazapotsiny ve nareo sa hoe mahatsiaro tena vo ilikilika tsy afaka mandray mitondra anjara brika ao anatin'izany rehetrarehetra zany saotra anao indrina am'izay fantanina zay a fa
manahirana eto amintsika de ny manana traika efa atao hoe voalikilika angam mahery loatra zay fa le manana traika efa zany a toko ohatrany association iraisam-pirenena fikambanana iraisam-pirenena ihany a amena place d'honneur anatin'le taranja ahafana hoe a hoe manome torohevitra le olona de surtout arifanina amy zavatra tsy mety fa zay arifanina zay a manengelina satria raha vao misy arifanina zany de tsy afaka manao zay tianao ia iverenantsika le tena hoe ny ambony kianja sy ny lafin'zay am'izay fanatanjahantena zay ndray matofoloha inona no antony mahatonga hoe mahomby kokoa ny lalon'olo tokana ho an'ny eto amintsika raha mitaminy lalao iraisana rehefa eo misehatra iraisam-pirenena voalohany zay faharoa hoe tsy efa miroso amin'ny maty any professionnalisme vetsika am'izao fotoana zao hatramin'izay aloha ny taranja olon-tokana rona metimety kokoa noho ny taranja iraisana ino mahatonga zay be de be ny zavatra azo tenenina fa atao fotsiny hoe rehefa taranja olon-tokana ianao afaka miady rery fa tsy miandra ny sasana de ny taranja iraisana matetika hoa tsy voatery hoe zay foana fa matetika de mila ohatrany hoe gabarit kokoa basket volley bon foot mo io ihany azonao donc zay mahatonga an'le hoe fa tsy hoe zay fotsiny fa zay mahatonga an'le hoe alohan'le gasy zany a no any amin'ny taranja tokony satria ohatrany pétanque zao pétanque nge azo tenenina hoe taranja tokany fa taranjana mitambatra to satria triplette azonao fa io zany tsy de misy ilaina gabarit tsy de ilaina zay de ina mo le ny fantaniko faharoa teo ny amin'ny hoe tsy efa manomboka hitataratra ve miroso any amin'ny resaka matyanina ve no fanatanjahatetsy ny am'izao fotoana ka mazava ho azy nge be de be no efa nanao ohatrany tennis zao nanao an'le resaka hoe tennis étude tsy mianatra fa sady tennis isan'andro no manao cours particulier le olona be de efa ela be misy zay de ao amin'ny foto hitatsika eo be de be no efa professionnel any andafy no antsona manao an'le paria manao an'le sélection ny foot donc efa hitanao am'izay tsisy secret aloha le izy rehefa te hivoatra ianao de tsy maintsy ohatrany hoe semi professionnalisme ihany no azahoana résultat toy zay hoe anao amateurisme raha jerena amin'ny faneho-kevitro teo andriamato filoha Ramiandrasoa Serge mitovitovy amin'ny fanatanjahantena zay hoe somary milatsaka zay ve ny fiainam-pirenena sy ny fitantanana ny firenena atao anatina taona vitsivitsy raha ny fijerinao ka mifandray dolo ny sehatra rehetrarehetra zantsika maninona mifandray satria mahatonga mifandray zany de le resaka mangarahara azonao tsara misy zay mangarahara zany tsy de isy misy tsy de isy tanteraka eto amitsika ary raha vao tsisy le mangarahara de mazava ho azy fa zay tiany le mpitondra atao ary tsy vita an'le hoe tsisy mangarahara fa ao koa ary zay le bediny le code d'éthique olympique le resaka hoe averiky foana io le conflit d'intérêt ataotra amin'ny teny vahiny fa mialatsiny népotisme copinage clientélisme dikan'izany hoe kamakamakaama dikan'izany hoe enao rehefa manana fahefana de mazava ho azy fa ny eo akaikinao ny fianakaviana eo no
mahazo an'le tombontsoa zany raha tsisy an'le arifanina an'le etika code d'éthique zany de aza manantena zany fa rehefa ao ianao de zay mapetipety anao ary mazava ho azy koa fa tsika koa manaiky loatra manaiky laloviny zalahy angamba mazava angamba zay ninina zavatra oui mon père oui pasteur oui président fa tsy ao le arifanina teneny to de mazava ho azy fa rehefa mitondra le olona de tsisy ahoana mofo tenan'izay tsisy compte rendu tsy manao rapport financier tsy manao mamerina satria tsy maintsy manao an'izay rehefa satria enao nametraka azy to de farafaratsiny te hoe farafaratsiny fa zay misy le izy enao manao compte rendu any amin'ny vola nyle fikambanana fa mahavoa eto amitsika zany mananjo le olona nametraka azy eo hoe aiza ny transparence aiza ny sy ny rapport financier manana zo fa matetika le zo zay tsy adidy azonao ka raha vo misy zo fotsy ianao tsy atambatra ao adidy tsy maintsy mantany ianao hoe ahoana de mazava ho azy fa tsisy dika an'le zo ia honoa andrimatofolo mitombona eto am'izay nambaranao rehetrarehetra zay ve lay teny-drazantsika le am'le mandrora am'tsilany ory avamanana zay no tiako amaranako azy angamba mbola izy nitolo eto amitsika nametraka amin'izay teny anankiroa zay mandora am'tsilanina sy ory avamanana ary tsy mila hoe velarina fa tonga de nitenao maninona ty firenentsika ty ohatr'zao satria ro ory avamanana sy mandrora am'tsilany ty no manjaka zay fotsiny le izy satria tsika samytsika mora ampedina de mazava ho azy fa zarazarao anjaka mazava ho azy fa ny fantatry ny olona ny velany koa zay de ararotiny le izy laloviny tsika samytsika mahatonga tsika ohatr'zao zay afatra ho an'ny mpanao fanatanjahantena ho an'ny mpitantana indrindrindrindra ihany keo amaranantsika azy andre matofilo zao hoe hatramin'ny 2001 aorinina ny jeux olympique ny Sydney no nanomboka niditra tao amin'ny fanatanjahantena surtout ny mouvement olympique ny politique tsy teny zavatra maro de fa mazava ho azy fa raha vo miditra am fanatanjahantena politique tena miditra misy zany fa tsy hoe le olony politika no miditra fanatanjahantena ataony zaro tremplin le fanatanjahantena idirana amin'ny politika na ny politika efa atao zaro idia miditra am'le fanatanjahantena de aza manantena hoe le fanatanjahantena ho atao priorité satria ao am'le andraikiny zaro andraikiny ny fanatanjahantena zaro zavatra avantage hafa tadiavina fa tsy ny fanatanjahantena tsy nijereny akory zay de manao antso manao antso hoe le resy tsika ve hatramin'ny oviana tsika no anaiky ohatr'zao satria azadino fa misy firenena mandeha any amin'ny jeux olympiques zany tsy manana athlète qualifié sony fa
wildcard na athlète invité dikan'izany hoe niveau de performance le firenena efa tsy aosona de symboliquement fotsiny ianao a aveo anao asaina satria universel ny jeux olympiques avena de tsika ave hatramin'novina hiandran'zay efa kely sisa efa kely sisa zao afaka atao etiny statistique nanomboka 2008 ka hatram'izao ny athlète qualifié na manao an'le minima olympique misy firy zao apetrako le izy a de ambava homana ampomieritreritra ia zay no namaranana ny fandaratsika ambava momana ampomieritreritra ho ny filohan'ny fédération ny tennis teo aloha Ramiandrasoa Serge isorana anao nanaiky teto amin'ny fandarana ny vahiny tamin'ny Ambarao misaotra tompoko misaotra anareo a fa nafinaritra aloha nambelavela zany le resaka fanatanjahantena eto amintsika ia mametraka ny mandrapitafa amin'ny fotoana antsika manaraka andray ary tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko